momba ny olo-pirenena rehetra ny ekipa ny seni araka nefa natsidika tamin'ny fandarana farany dia niako ny fanolorana pahabe maso ny tombanezaka ireo asany rotsahan seni tato anatin'ny roa taona ny jorony ny zoma 5 septambra lasa teo no aroso anao amin'ny tian'io ato anatin'ny fandarana asa tena ifantohan'ny seni amin'izao fotoana izao ny fanomanana ny fifidianana ny fanatanterahana ireo asa isa tokony mba ahamora ny fitantanana ny fifidianana ho avy fa indrindra amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 arak'izany dia nametraka asa maro ny fampitoy ny seni nanomboka tamin'ny volana marsa 2024 manaraka ireo fandarana asa hita ao anatin'ilay antotan-kevitra izay nivolavolainy tao anatin'ny drafitrasany senia eo amin'ny fikarakarana izay ataony zany a dia manana vina izay mitsinjo lavitra dia tsara amin'ny zavatra tahaka an'izay zany a no hoe misy teboka zany a mba ahafahana mandinika hoe aiza ho aiza moa zany no misy any senia amin'izao fotoana izao eo anatrehany izay vina zay tanjona tiana hotratraran'izay a eo amin'ny fanatsarana sy ny fitantanana ny fifidianana eto Madagasikara dia zay zany le antony le zavatra nataontsika tandroany zany a rehefa nieritreritra tato anatiny seni dia ino ny zava-misy a kanefa ny ihany koa ny seni moa zany dia efa nanao fanamby ihany koa hoe mangarahara daholo mitrangan-javatra rehetrarehetra zay mitranga ato anatin'ny seni satria zay no miantoka ny filaminana zay no mitondra ny fampitokisana zany a dia inona voka teo anatrehany be sy ny maro iny zany mitrangan-javatra misy itsika izao ao anatin'ny fepitona zay atao hoe mialoha ny fifidianana na hoe période pré-électoral dia zavatra anankitelo ngeza be no zavatra imasoana zany amin'izao fotoana izao a ny fampiakarana ny traikefa ny mpikambana rehetrarehetra atao anatin'ny seni sy tsika rehetrarehetra mpiara-miombinantoka ny faharoa dia ny fanatsarana foana ny lalam-pifidianana zany a ary ny fahatelo a dia ny lisy-pifidianana zany zay zany ny amin'izao fotoana izao fa le fitantanana moa zany arak'izay zavatra lazaiko zay hoe mandeha alavitra be le fitantanana dia ao ny fitadiavana ny mangarahara ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zay atao ao ny fampiakarana ny entimanana rehetrarehetra atao anatin'ny seni ny fitaovana mandeha makany amin'ny bureau de vote sy ny zavatra rehetrarehetra isan'ny tokony tokana ny zava-kendreny seni dia izay voafeny vinana petrany hoe fitantanana fifidianana azo antoka sy demokratika izay efa natao ho zava-dehibe nandritra izay roa taona no lalovan'izay ary mbola amafisina sy ilofosana trany amin'ny farany fepitona fiasany atsika vahoaka malagasy atsika tompony fahefagna mila mifidy olo amin'ny rana anafitrana ino nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia manome fotoananao hatrany ny seni ny talata sy ny lakamisy amin'ny ora mahazatra tahaka izao veloma toboko